mais Noël. Alors les amis, on va présenter les poèmes. Il faut présenter la pancarte avant de faire votre poème. Donc les enfants vont nous partager ce que Noël représente pour eux. C'est la joie de Noël, les parents et les amis, une fête bien réelle quand tous sont réunis. C'est l'amour de Noël, quand le don de sa vie reçoit-le comme tel, immense et infini. Le cadeau de Noël, recevoir dans sa vie le plus beau don du ciel, il se nomme Jésus-Christ. Merci Seigneur, ta lumière éclaire le visage de tous les hommes. Elle les apaise, les rend heureux. C'est Noël, tu nous rends heureux. Merci Seigneur. Dieu, tu es venu. Pourquoi s'allument les guirlandes? Pourquoi s'éclairent les sapins? Pour qui s'illumine le vélo? Pour qui se lève la vraie lumière? Pour vous, pour moi, car dans cet enfant fragile, c'est toi, Dieu, qui es venu. À Noël, je fais la fête, et j'ai des cadeaux plein la tête. Mais toi, Seigneur, tu es né sans bruit, Dieu parmi nous, sans un abri. Dans tous mes rêves de Noël, fais vivre en moi cette joie réelle. J'ai l'espoir de Noël, de trouver le bonheur, c'est lié à l'essentiel, le besoin de nos cœurs. C'est la fête de Noël pour toute l'humanité, par la bonne nouvelle, le Fils nous a été donné. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité. Célébrer l'Éternel est là. Célébrez-le sur le mur et discorde. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retenir vos instructions et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite, et tous l'œuvre s'applique avec fidélité. Le partage de Noël avec les... Le partage de Noël avec les demi-minutes, c'est de l'enfant donné et c'est Dieu qui le dit.
vous annonce une bonne nouvelle, un merveilleux cadeau du ciel. Il vous est né un sauveur, celui qui guérira votre cœur. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à discorde, chantez-lui un cantique nouveau, faites retenir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Izay efa nataon'i Stefana mpamonao kana dia maro aza ny ampangana azy amin'ny fomba lainga tsy rahalahatra rehetra dia tsy mandala anao izy satria fantan'izay loko izay mba fantatra manina izay ilonay izay io tenao izay manambara izany rehefa vao mialana fanaino masina izay hany afaka manazava sy mampitoetra maharitra izany dia izany ao anatin'ny fonay ambananay fanaontenana hatramin'ny fara dia mitenena tony famonena izay zanakao amin'ny anaranao Jesosy sokonay no angatany ireo amen. Voalohany havana dia miarakamantsika rehetra mahatratra izao Krismasy faharoa ny Fitandremana izao izay
Fankalazantsika ny fanomezana lehibe izay nataon'Andriamanitra dia nanolorany zany ho antsika tsarovana omaniko zany ary amin'ny andro ity dia mbola antsika fitandremana manontolo manam-pateraka izany. Ka ny texte izay anjarantsika androany moa zany dia araka izay hitantsika amin'ny filazantsara ny soratra amin'ny Matio toko fahatelo amby roapolo ny andimy fahaefatra amby telopolo hatramin'ny andimy fahasivy amby telopolo. Filazantsara araka Matio toko fahatelo amby roapolo ny andimy fahaefatra amby telopolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Izay mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aroa izany ino izao maniraka faminany sy olokendry ary mpanora-dalàna ho aty aminareo. Koa sasany vonoinareo sy ombonareo amin'ny azo fijaliana ary sasany vokapoinareo amin'ny sinagoganareo sy enjehinareo ny teti-vohitra mba hanody anareo no raha marina rehetra izay nalatsaka tambony tany hatramin'ny Randrianarivelo marina ka hatramin'ny Zakaria zanak'Ibaraka izay nodonanareo teo anelanelany tempoly sy ny alitara. Lazaiko aminareo marina tokoa hanody ity taranaka ity izany rehetra izany. Ry Jerosalema izay mamono ny mpaminany sy ny toram-bato izay raina ao aminao. Impiry aho no tahanangonanao, tahanangona ny zanako tahaka ny fanombany akoho izany ao ambany elany fa tsy nety ianareo. Ino avela ho lao ny taninareo, avela ho lao ho anareo ny tranonareo, fa lazaiko aminareo hatramin'izao dia tsy ahita koa ianareo manam-pilazanareo hoe isaorana re izay avy amin'ny anaran'i Jehovah. Raha maso no manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana andaina. Ry fiangonana malala ao aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra raha itsika sy Jesosy Kristy Tompo. Raha ny vaninandro amina dia vaninandro ataontsika hoe Krismasy faharoa izay ahatsiarovatsika ny fahaterahan'ny-pamonjena. Kalazaintsika amin'ny fomba fotoam-pivavahana lehibe zany maneran-tany vinahary. Kaiky androany ity dia mijerytsika raha ny texte hitantsika eo dia hafa indrindra amin'izany Krismasy zany. Kanefa tsy mifanohitra amin'izay voambaran'ny Krismasy moambara eto fa tohiny zany fankalazana ny fahaterahan'ny-pamonjy izany izay voalaza eto satria mikasika ny fiainam-panompon'Andriamanitra anankiray dia atao hoe Stefana sy ireo mpanompon'Andriamanitra maro be izay nirahin'Andriamanitra mitoro ny filazantsara kanefa lazain'i Jesosy eto mazava tsara hoe nirahinareo olokendryreo kanefa izy sasany vonoinareo sasany ongoinareo tamin'ny azo fijaliana ary sasany kapoinareo teo amin'ny sinagoganareo ary mbola enjehinareo mbola mitoy izany mandaka ankehitriny ny amin'izay fanenjehana ireo iraka izay rahin'Andriamanitra hitory ny fitiavany. Eto dia misy ten'Andriamanitra izay hitatsika hoe mampiseho ny lanja ny fitiavan'Andriamanitra ny olombelona ny andiny fahatelo fito amby telopolo amin'ity andiny toko fahatelo amby roapolo amin'ny Matio ity izay milaza toy izao ny tenin'i Jehovah hoe ry Jerosalema izay mamono mpaminany sy ny toram-bato izay rainao aminao. Impiry aho no tahanangonanao, tahanangona ny zanakao tahaka ny fanombany akohony zany eo ambany elany fa tsy mety ianareo. Io no toe-tenin'Andriamanitra anehoany ny fitiavany hoe te hiaro ny olona izy, te hamonjy ny olona izy manoloana ny fahavalo. Raha miresaka an'ity hoe akoho te hanomba ny zanany ao ambany elany dia manoloana ilay fahavalo te hisambotra ny akoho. Any amintsika Madagasikara misy any hoe apambo izay mipaoka ny zanak'akoho reny matetika fa tsy ny reny akoho mipaohany fa ny zanak'akoho. Dia io ilay sary aseho ny soratra masina eto tahaka ny akoho manomba ny zanany ao ambany elany hiarovana amin'ny fahavalo izany. Ary izany fahavalo izany tsy mba hitsitsy fa hanapotika ny fiainany izay tratrany. Ary io ny tian'Andriamanitra mampalahelo an'Andriamanitra eto hoe nalefany ny zanany hamonjy sy hiaro izay manantona azy kanefa voalazany ten'Andriamanitra eto hoe tsy mety ianareo. Ary maraka ankehitriny dia mbola maro ny tsy mety amin'izany. Ny rahan'Andriamanitra ny zanany dia Jesosy Kristy izay hamonjy antsika amin'izany zavatra zany. Kanefa eto
hitantsika tsara amin'ny tantarany Stefana izay nandray ny tenin'Andriamanitra, nandray ny hafatra tamin'ity zanak'Andriamanitra ity, dia nisetrasetrainy olona ary hitantsika fa ambaraka nefa tsy eo raha Jesosy amin'ny tantarany Stefana voalazany isan'ny apôstôly ity dia hoy izy hoe renay ity lehilahy ity izay milaza fa hoe ilay Jesosy avy a Nazareta dia handrava ity fitoerana ity sy hanovany fomba izay natolotry ny Mosesy antsika. Hitantsika ny fanodikodina ny olona ny tenin'Andriamanitra ho any amin'ny lalana tsy marina na any amin'ny heviteny diso. Ary mandrapahan-kehitriny dia mbola mitohy izany familiviliana ny tenin'Andriamanitra ho any amin'ny tsy fahamarinana zany. Io moa mahatonga ny hoe mahatonga Jesosy miteny hoe ny devolo ny rain'ainy, satria eto dia natsangana ny olona hiampangalainga Stefana mba ahafahana mamono azy. Fa izany akory tsy nampiova naoviana ny olona mahalala ny fahamarinana sy mahalala izay inona dia Jesosy Kristy izay fantatry Stefana. Fa na dia izany aza dia tsy nahatonga ny Stefana hihemotra na handa ny fanarahan'ny Kristy aza ny fiampangaralainga fa vomaika ny hazona zany. Ary rehefa jereny olona miendriky Stefana, hafa mihitsy ny toetran'ny olona izay manana ny Kristy. Tsy mba olona reraka ara-tsaina na araka ara-pisainana, fa tena feno fifaliana ny endriny ary filazan'ny soratra masinazy hoe izay rehetra nijery azy ireo dia tahaka ny tarenin'anjely. Zany ny olona manana ny Kristy Jesosy zany eo amin'ny fiainany tahaka ny tarenin'anjely. Fa tiany tarikely manahoana moa tareninareo tarenin'anjely hoe isika zany zao rehefa manana n'ity hoe Kristy Jesosy nomena antsika ity, manahoana isika mba faly ve ianao miendrika anjely ve ianao niendrika ao araka ny voalazana soratra masina tahaka Stefana ny manana Kristy Jesosy dia manana an'izany toetra izany. Lay hoe tarenin'anjely tsy hoe amin'izay lay irahina reny akory fa lay toe-panahy feno fitiavana, fahalemem-panahy, fahatsoram-po, fifaliana hita eo amin'ny endrika na dia mandalo zavatra sarotra aza eto amin'ity fiainana ity, tsy mampihemotra azy zany ary tsy mahakivy azy zany, tsy mampilofika azy zany, fa voamaika azy zany manoana an'ireny fanenjehana sy fanaratsiana sy fanesoana ny zavatra inony mahakasika an'i Jesosy dia voamaika mijoro sy mitsangana mandrakariva isika. Tsaroa fa tsy mifaly fotsiny isika hoe nandray an'i Kristy Jesosy ilay zanak'Andriamanitra nateraka tao an-tranony, tsy hoe mandray an'iny fanomezana iny dia ampitsia, fa ilay fandraisanao ny fanomezana nomen'Andriamanitra dia manosika anao koa hijoro sy hihazona ny fampianarana izay nentin'ity zanak'Andriamanitra tonga hamonjy izao tontolo izao ity hatramin'ny farany. Satria mitondra ny fampianarana izy raha hoe hamonjy an'izao tontolo izao izy dia naseho ny teniny izay entitsika hiady amin'izao tontolo izao, izay tratran'ny faharatsiana, tratran'ny fahalovana nomeny ny teniny mba hanadio anao ka tsy hifangaronao amin'izao tontolo izao izay tratran'ny fahalovany fahotana. Dia izany teny zany manadio antsika ary zany teny zany nefa tsy tia ny fahavalo zany, tsy tia ny devolo zany, fa hanany ary mahatonga azy romotra mihitsy azy voalaza eto ireo nankahalan'ny Stefana dia lotika ny forona dia nahita ny Stefana milaza ny marina tsy nanao inina fa dia nampangaina fotsiny no ny asany maizina zany. Dia tahaka an'izany koa isika eto amin'ity fiainana mandalo ity dia tsarovy fa mila mijoro isika amin'ilay fampianaran'ilay Kristy izay nomena antsika amin'izao Krismasy izao. Fa tsy finaritra fotsiny isika hoe mankalaza dia mizara bonbon dia fampiarahava Noely sy sisa, tsy etavy tsy ampy zany, fa iny santatra anemontsika fa hoe faly sy misaotra n'Andriamanitra isika ny amin'ny fanomezany, kanefa rehefa raisitsika ny fanomezany, raisitsika koa sy iainantsika koa ny teny rehetra izay omeny, satria io no manome antsika ny fiainana mandrakizay. Ary zay dia tena vokatry n'ilay fanomezana nomen'Andriamanitra dia mitohy hatramin'ny farany ny
ny ampon'izany zany dia mifananao amin'ny fiainana mandrakizay ka tsisy hampihemitra anao ary tsisy zavatra tahoranao ny amin'ity fiainana ity. Eny fanao dia otoram-bato aza tahaka ny Stefana tsy nampihemitra azy zany na dia vonotra aza ny fahavalo nentiny teny ivelan'ny tanàna mitoram-bato izy. Stefana mbola manao zao hoe tompo aza atao hoelotany hoelona ane izao ota izao. Tsy niteny Stefana naromotra nasosotra Stefana fa mbola nanolotra ny fanahiny amin'Andriamanitra izy ary mbola nangataka koa famelan-teny koa andreo zay mitoram-bato azy. Zany ilay toetra ny olona manana amin'ny Kristy Jesosy ilay zanak'Andriamanitra zany dia mitovy amin'izay zavatra nandalovan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana zany. Nolatsain'ny olona efa mbaraky niantona teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy, mbola nolatsain'ny olona ihany raha zanak'Andriamanitra ary ianao midina eny vonjeo ny tenanao. Jesosy manao zay raha eo mamelany helony fa tsy fantan'izay ataony fa amin'ny fotoanano izay hisehoany fitsarana dia tahaka an'izay izay ambarany soratra masina eto hoe tsaroa fa amin'ny farany ny tenin'Andriamanitra eto hoe indro avelako lao ho anareo ny tranonareo fa lazako aminareo fa hatramin'izao. Fa Jesosy dia tsy ahita intsonareo mandrapahita mandra-pilazanareo hoe isaorana ne izay avy amin'ny anaran'i Jehovah. Ho an'izay manana ny hazona finoana dia ahita ny vono fandreseny ny fahasoavana lehibe amin'ny farany fa izay tsy mandray an'izany kosa dia tahaka an'izay androany Jerosalema izay tsy nandray an' Jesosy Kristy zany, tsy Jerosalema ao fa ilay Jerosalema izay nanda dia ireo olona izay nanda amin'ity fanomezan'Andriamanitra ity. Hoe anisika mianakavy izay nandray izao fanomezan'Andriamanitra izao mba hihazona hatrany ny teny izay rehetra ny teny rehetra izay nampianarany ity zanak'Andriamanitra nomenantsika ity fa tsy hatsiaro azy fotsiny hoe izy zazakely tao an-tranony fotsiny no tsanovantsika ka dia ny fanomezana fotsiny no hatsiarovantsika azy fa ny fiainantsika ny teniny koa no mampaharitra atsika ahatonga atsika hoe mpiara-mandova amin'ity zanak'Andriamanitra ity ny fiainana mandrakizay. Dia izany ny vokatry ny Krismasy. Ny Krismasy tsy mijanona fotsiny ho fety fa mitohy amin'ny hoe misy vokany eo amin'ny fiainana izay nandray azy dia mihazona ny fampianarana ary mijoro vavolombelona hatramin'ny farany tahaka Stefana. Fianarana ho atsika sy ohatra ho atsika ny fiainana Stefana dia tahaka an'izany isika dia hita isika mianakavy hoe mitarehy manjely ianao amin'ny fanarahana ity zanak'Andriamanitra ity ka tsy kivy naketraka na inona misemo ny fiainantsika na zavatra hono Paoly Apôstôly na zavatra mamy na miankaviana kavana na inona tsisy akivy atsika fanarahana Kristy zany vomaika ahatonga atsika hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra hatramin'ny farany ary hivavaka ihany koa aza fan'izay fahavalo atsika mba ahatonga izay mety manenjika raha misy moa zany mandra manenjika atsika mba ho amin'ny fibebahana ihany koa andraisany an' Jesosy Kristy ilay fanomezan'Andriamanitra amin'izao Krismasy izao. Dia ny tompo ane mampahery atsika ary hanome atsika mandrakariva ny teny izay teny maharitra mandrakizay ary teny fiainana fa tsy teny fampanantenana tsotra fotsiny amin'izao fa teny manome fiainana ho an'izay rehetra mandray azy izany ary dia ho hita ho vavolombelona mahatosika hatramin'ny farany. Dia ho an'Andriamanitra lelehany ny voninahitra izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitandremana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra iray ary firaisana sy ny fiangonana amin'ny fanahy masina le ho amin'ny rehetra hatramin'izao ka mandrakizay. Amen.
Sikatili ya safatratra